Fa miarabantsika tsirairay avindray tratra izao fotoana manokana izay andraisantsika ny ten'Andriamanitra izao amin'ity alakamisy ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny ny fahasoavany sy ny heriny ary ny irina dia hitondra hery ho anao mandrakarivan'ny izany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavakisika. Tomban'Andriamanitra io atolotra ianao ny dera, ny laza, ny haja sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola menao tombontsoa indray ahafahanay mandray ny teninao. Angataka aminao indrindra izay ny mba ho foazonao ny mbola matory ara-panahy ka ny fanahinao masina hamoky anay zavatsoa indrindra ny hatsapahanay fa efa amin'ny andro farany tokoa izay ankehitriny. Aokany ny teninao melombelona nay hatrany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mpitarika mpampianatra fanavaozana. Ilay amin'ny Salamo fa 1:5 manao hoe avika jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Amen. Manoratra tantara amin'ny fiangonana. Ny andro tsirairay dia ady sy fanatratrarana tanjona. Manafika antsika manodidina andreo fahavalo tsy hita maso ka na isika handresy noho ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika na ihany koa isika tena ho resy. Entaniko tokoa ireo izay mbola misalasala ny amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana mba hiova fo. Sarobidy ity fahazavana ity ary ny tompo dia manamarika azy izy mba hampirisika an'ireo izay manana andraikitra amin'ny asan'Andriamanitra na sehatrinina io na sehatrinina mandray ny hafatra. Ny fahamarinana no hanana ny toerana ambony ao amin'ny fo sy eo amin'ny fiainana. Ary amin'izany ihany no haresena ny fakapanahy izay sedraina eto amin'ity tany ity. Nahoana moa izany sasany amin'ireo pastorantsika no tsy rototra amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana? Satria ny toromarika momba ny fahalalana onona amin'ny zavatra rehetra dia mifanohitra amin'ny fomba fiainana sy ny fananararam-po izay ataony. Indraindray dia izany ny vato misakana lehibe tsy hahafahana mitarika ny olona hianatra sy hampiahatra ary hampianatra ny fanavaozana ara-pahasalamana. Tsy misy olona afaka ho tendrena ho mpampianatra ny vahoaka, kanefa ny fampianarany sy ny ohatra sehony dia manohitra ny fampianarana izay nomen'Andriamanitra ny mpanompony ny amin'ny fomba fisakafoanana izany satria hitarika fifanjevoana. Izay tsy manaiky ny fanavaozana ara-pahasalamana dia tsy mendrika ho isan'ny mpitondra ny hafatr'Andriamanitra tokoa. Ny fiangonana tsirairay, ny fianakaviana tsirairay dia tokony hampianarina ny atao hoe fahalalana onony kristianina. Tokony ho fantatry ny tsirairay, izany hoe fantatrao izany ny fomba fihinana sy fisotro tena mahasalama. Eo am-piatrehana ny fiafaran'ny tantaran'izao tontolo izao tokoa manko isika ankehitriny. Ary tokony ho asa mirindra no hita eo amin'ny laharan'ireo mpitandrina ny sabata, ireo izay manalavitra ny asa lehibe fampianarana ny olona ny amin'ity lohahevitra ity dia tsy mandeha amin'ny lalana hitarihan'ny mpanasitrana lehibe ny vahoakany. Hoy izy ao amin'ny Matthieu 20:10 manao hoe dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany raha misy olona tanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Nasehon'ny tompo ihany koa fa maro no afaka amin'ny fitotonganana ara-batana, ara-tsaina sy ara-moraly amin'ny alalan'ny hery miasa mangina mivantana avy amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana, ary izany indrindra no tokony hampieritreritra antsika sy ataontsika ho vonona mba ao anatin'ny fanavaozana hatrany ka hialala onona isika manomboka amin'ny zavatra kely mba ahafahantsika mifehy ny amin'ny fahazaran-dratsy lehibe. Amen. Ry Tomban'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampianaro izay handinika indrindra fa ny zavatra ritanay rehetra dia zavatra mandalo avokoa ka aoka halala onona izay na dia na amin'ny fihinanana, ny amin'ny zavatra atao, ny amin'ny zavatra fisainana na hatramin'ireny zavatra mahafinaritra ireny fa hifatoka indrindra ny aminao irery ihany. Aminaran'i Jesosy. Amen.